iralainao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arainao isaky ny amin'ny ora toy izao Tujonao ity foko efakia nareninao ny fiainako nange no fitihinao ovelona indra ity zanako karasanyaya rahabatsika rehetra amin'ny anara-safidy jesosy dia manonona ny fiadanany tompo amintsika ihany koa raisiko tombotsoa lehibe ho anano afaka mizarateny fampaherezana amin'ity androany ity anatin'ny vanim-potoana fiogoantsika amin'izao mety hoe ampikorotana kely ny sainao ny zava-mitranga rehetrarehetra na amin'ny fahasalamana na amin'ny mety hoe anatin'ny fahasahirana ihany koa ianao tsarovo nefa fa ny tompo efa miteny ao amin'ny Jérémie 29:11 manao hoe zaho izy malala ny hevitra hiverina anareo mba tanteraka n'izany teny zany dia mila foana tsika sianao hoe ara-panahy ahoana moa zany ara-panahy zany mila hoe mifandray tanteraka amin'Andriamanitra foanafoana tsy isy fahatapahana ny vatana mantsiny ny fanahy mantsy ohatra ny vatana ihany hoe mila sakafo ny vatana mila sakafo sy rano ny fanahy ihany koa mila tenin'Andriamanitra sy vavaka ka noho izany dia manentana antsika mba ahery hatrany hatrany amin'ny ara-panahy mba tonga antsika ho anakaiky kokoa an'Andriamanitra entiko ampaherezana anao ihany koa fa tsika sianao dia manana ilay fanahy mahery izay tsy azony izy ozongozonina tsy azony ambony anarana rehetrarehetra ambony ny fanahy rehetrarehetra izay tsy azony satana resena tsy azony aretina resena ka noho izany dia mampahery anao za ary miolany izay fanahy ao anatinao izay ampahery anao ihany koa amin'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo fa 1:10 sy fa 1:20 dia manasanao mba amaky ny tenin'Andriamanitra io aloha ary vakitsika sianao miaraka ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy dia tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny ainao fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lenao amen ka izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no entiko mamarana an'izao fandaharana izao mamarana an'izao anjarako izao ka matoky fa hijoro hatrany hatrany ara-panahintsika dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen. Car le Seigneur m'a libéré, tous les malheurs sont échoués, car le Seigneur m'a protégé, tous mes défauts sont... Tous les nuages sont passés, toutes mes chaînes sont brisées, tous les malheurs sont échoués, tous mes défauts sont cachés, sont cachés, sont cachés. Tous les nuages sont passés, voilà le beau temps qu'on attendait. Toutes mes chaînes sont brisées, car le Seigneur m'a libéré. Tous les malheurs sont échoués, car le Seigneur m'a protégé. Tous mes défauts sont cachés, car la grâce de Dieu m'a tout comblé. Allez on danse, on gadance, en revanche de ceux qui nous enfoncent, car c'est Dieu la défense. Allez on danse, vas-y pense, positive sans nuance, car cette joie est immense et que tout se déclenche. Allez on danse, on gadance, en revanche de ceux qui nous enfoncent, car c'est Dieu la défense. Allez on danse, vas-y pense, positive sans nuance, car cette joie est immense et que tout se déclenche. Mes soucis sont effacés, car il est là pour me dépanner. Tous mes péchés sont épargnés, car Jésus m'a purifié.
Tous ces races sont tassés, puis il est prêt pour tout donner. Maintenant à toi de décider, dans ces clubs même décalés. Allez on danse, on gadance, on revanche de ceux qui nous enfoncent, car c'est Dieu la défense. Allez on danse, vas-y pense positif sans nuance, car cette joie est immense et que tout se déclenche. Allez on danse, on gadance, on revanche de ceux qui nous enfoncent, car c'est Dieu la défense. Allez on danse, vas-y pense positif sans nuance, car cette joie est immense et que tout se déclenche. Allez on danse, on cadence, joie est immense. Il m'a sauvé, le monde peut donner. Allez on danse, on gadance, on revanche de ceux qui nous enfoncent, car c'est Dieu la défense. Allez on danse, vas-y pense positif sans nuance, car cette joie est immense et que tout se déclenche. Allez on danse, on gadance, on revanche de ceux qui nous enfoncent, car c'est Dieu la défense. Allez on danse, vas-y pense positif sans nuance, car cette joie est immense et que tout se déclenche. Allez on danse, on gadance, on revanche de car c'est Dieu la défense. Allez on danse, vas-y pense positif sans nuance et que tout se déclenche. Allez on danse, on gadance, on revanche de ceux qui nous enfoncent, car c'est Dieu la défense. Allez on danse, vas-y pense positif sans nuance, car cette joie est immense et que tout se déclenche. Tous les nuages sont passés, toutes mes chaînes sont brisées. Tous les malheurs sont échoués, tous mes défauts sont cachés. Fiadanana indray ho antsika tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao ny fitiavan'i Kristy hitoetra betsaka antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao, ary mahafaly ny mizara indray amintsika eto ary mifankahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny alalan'ny vavaka. Mialohan'ny vavaka dia misy tenin'Andriamanitra anankiroa tiako zaraina amintsika entina hifampaherezana ao amin'ny Lioka 7 ny 9:12 tapany B, izay mivaky toy izao amin'ny alalan'ny Jesosy manao hoe: izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy. Dia ny faharoa dia ilay ao amin'ny ohabolana 7:7 manao hoe: aran' Jesosy, aza mamihana ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Izany tenin'Andriamanitra izany no entiko hifampizarana amintsika indray amin'ity fotoana ity, araka ny loha hevitsika moa hoe ny rahalahinao no andraikitrao. Misaotra ny izay nikarakara an'izao fandarana izao amin'izany ataoko hoe thème izany, fa tena amin'izao situation izay misy eto Madagasikara izao dia tena hoe izany mihitsy no takian'ny Tompo amintsika hoe ny rahalahinao no andraikitrao, ary tena hoe mila tsika tena hoe mifampitantana, mila tsika tena hoe mifanohana ao anatin'izao ady atrehantsika izao, satria eo ny hoe tolonam-bavaka, eo ny hoe mifampitrotra-bavaka izay tena zava-dehibe tokoa, fa tena mila koa tena hoe action avy amintsika tsirairay avy mba tena hoe ho porofotsika mihitsy ilay tena hoe fitiavan'Andriamanitra, dia ilay mahafoy ilay mizara, ilay manome ary manome ampifaliana. Dia izany tenin'Andriamanitra izany no entiko hifampizarana amintsika tamin'ity androany ity hoe: aza mamihana ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Iza moa ny rahalahinao, iza no tokony andraikitrao, fa tsy ireo malahelo, ireo mpitondra tena, ireo tsy manana, ireo mahantra, ireo izay fantatra hoe mila fanampiana. Araka ilay tao amin'ny Lioka 7 teo, tsy mangataka zavatra be dia be amintsika izy, fa hoe izay manana akanjo roa izy dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy. Izany hoe tsy miandry hoe manana be dia be tsika, fa na dia akanjo roa arany
dia ny ray amin'iny zany omenao antsy manana ary mety hoe akanjo mety hoe sakafo mety hoe misy ireo tsy manan-kelofana zany rehetrarehetra zany no takian'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoan'izao hoe mila mifampitantantsika, mila mifampitsinjo antsika satria iza ny fampitsinjo eo afa-tsy isika samy isika ihany. Dia mahareza indrindra ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany mba tena hoe hifankatia tsika malagasy satria izao no tena fotoana anehoantsika an'izany fankatiavantsika izany ary amezana an'izay teny izay misy koa ilay fahendrena malagasy hoe ohabolana malagasy izay mbola mandaitra hatramin'izao fotoan'izao ilay hoe trano atsimo zavaratra izay tsy maleky alofana ary tanaka visy havanana izay didia maharary dia izany no angatahana amintsika amin'izao hoe tena mila mifanohana mafy tsika samy malagasy mba iray ihany tsika rehetra hozy ny tenin'Andriamanitra. Dia arakan'ilay tenin'Andriamanitra ihany koa izay milaza hoe na dia misy ozy izy manome na dia rano mangatsiaka fotsiny ihany aza amin'ireo majinika ireo dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Dia voninahitra nefa n'Andriamanitra rery ihany dia mahereza ary malagasy aokontsika hifikitra mandrakariva hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny tenin'Andriamanitra rery ihany no tsy ho levona. Amen. Dia mbola araka hivavaka tsika raha eo misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay amin'izao fotoan'izao raha mbola afaka mifampivavaka, raha mbola afaka misaotra anao raha mbola afaka mideranao satria mendrika ho deraina anao, mendrika hisaorana anao na dia inona ny zava-mitranga na inona zavatra mitranga dia araka ny teninao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Dia izany Jesosy mbola hivavahana eto izao hoe tena misaotra anao izay amin'izao situation izay misy izao indrindra ny eto Madagasikara. Marina hoe manerana ny tontolo izao fa izay eto Madagasikara dia te hisaotra anao manokana ny amin'izao zavatra aseho anao eto amin'ny firenena izao satria zavatra miseho izao Jesosy dia fantatray fa permission avy aminao zao Dieu contrôle tous izy dia misaotra anao zany amin'izany teny izany fa makahery anay zany ary araka ny fampizarana teo dia misaotra anao zay fa hoe ny teninao mampahery anay fa tokony tena anao action izahay ny amin'ny fifampitsinjovana, ny amin'ny fifampizarana, ny amin'ny fanomezana an'ireo rahalahinay satria ireo rahalahinay tokoa no tena andraikitray ireo manodidina anay, ireo izay tsy manana, ireo izay malahelo, ireo izay mahantra, ireo izay mpitondra tena, ireny Jesosy tena hoe andraikitray ireny rahalahinay ireny. Dia ampianaro izahay araka izany Jesosy tena mba ity an'ireo manodidina anay tsy ity fotsiny amin'ny lela fotsiny ihany na ity amin'ny vava fotsiny ihany fa tena hoe amin'ny alalan'ny action mihitsiny dia ilay manome, ilay mahafoy tsy mangataka retoro tena hoe mahafoy. Izay ilay tena hoe fitiavana agape dia ilay manome tsy mitaky tambiny. Dia misaotra Jesosy ny amin'izany vavaka izany dia ampianaro izay malagasy araka izany mba tena hoe ahifankatia, ahirahina mba tena ho tanteraka aminay tokoa ilay teninao hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Dia misaotra Jesosy amin'izany vavaka izany dia amin'ny anaranao nanaovanay sangatahana izany vavaka izany dia rahalaza ary voninahitra ny ho anao rery ihany. Amen. Bonjour, la paix de Jésus avec vous. Dans cette émission, mon frère, ma sœur, mon voisin, ma voisine et ma responsabilité. Dieu nous a donné une révélation pratique. Dans cette période que traverse notre pays, c'est une période difficile, mais une période d'épreuve et de transformation. Transformation de la nation, transformation individuelle, transformation des familles. Et Jésus nous a révélé quelque chose de pratique pour nous encourager. Ésaïe, chapitre 1 à 10, vous pourriez lire et parcourir tout à l'heure. En fait, Dieu annonce des fléaux, annonce des punitions
annonce des ravages à cause de sa colère. Il annonce qu'il envoie le roi d'Assyrie pour exterminer, Donc c'est un tableau très noir, mais sans rentrer dans les détails, l'idée c'est que le monde est dans les ténèbres. Le monde se trouve dans les ténèbres. Mais Dieu nous révèle, chapitre 11, qu'une lumière arrive. Une lumière va nous sortir de ces ténèbres. Une lumière va nous apporter l'espoir. Il dit, chapitre 11, verset 1, « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejetant naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Cette lumière n'est autre que Jésus, Emmanuel avec nous. Et pourquoi, dans cette émission, mon voisin, ma voisine est ma responsabilité? Parce que Jésus nous révèle, dans Marc 16, verset 18, « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose, quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. » Et c'est là qui va être le plus important. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon ami, Jésus nous envoie imposer les mains sur les malades. Alors, vous allez me dire, c'est une période de confinement. Tout à fait. Et Jésus nous dit, prends ton téléphone, appelle le malade ou la malade, dis-lui de mettre la main sur sa tête et tu pries pour lui, pour elle, au téléphone. Tu peux prendre l'autorité de Jésus, il ou elle sera guéri. C'est vrai que nous pouvons nous adapter à la situation actuelle. On peut évangéliser à distance. On peut évangéliser par le digital. C'est quelque chose que nous devons essayer, mais c'est quelque chose aussi de très efficace et des fois même très rapide. Et je vous encourage. Seigneur Jésus, nous te demandons d'avoir la foi nécessaire pour accomplir ton œuvre, ton ministère. Nous te demandons d'avoir la foi en ta parole, car c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. Telle est ta volonté pour Madagascar, telle est ta volonté pour nous d'expérimenter ce pouvoir, cet amour, et de l'annoncer au monde entier que c'est toi la bonne nouvelle, Jésus. Si le monde est recouvert de ténèbres, c'est toi la bonne nouvelle. C'est toi la lumière. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Ty hira ho arahanao ty ry havana dia hiram-bavaka fangataham-pitahina ho an'ny malagasy mba tsy ho lany tamingana amin'izao valana aretina izao. Satria iza no angatahana an'izany, Jehovah Andriamanitra no angatahana an'izany, satria izy no tompon'ny tany sy izay rehetra eo aminy. Noho izany dia fahefana avy amin'ny rery ihany no ahatongavany ny fahasoavana na ny fahoriana eto amin'ity tany izay no arian'ity. Ka dia tonga amin'ny valana aretina zao betsaka no mijaly marary ary misy ny maty, dia fangatahana mba tsy ho lany tamingana isika rehetra satria arety mandringana zao aretina izao. Noho izany ampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra no angatahantsika fa izay ihany no fanafody ampitsaharana ny valana aretina. Mahafaly azy ny ataontsika dia mitokana izy hoe mitsahara dia mitsahatra izany, mahasosotra azy ny ataontsika dia miteny tokana izy hoe aringandro dia aringana izany. Inona ary no atao ampitsahatra ny fahatezerany? Dia ny Samuela voalohany toko 7 andiny 7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: raha miverina amin'ny Jehovah amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo, dia ario hiala aminareo ny andriamanin-kafa sy ireo azy taritaha
ka ampiomano ny fonareo any jehova ary ao ka izy ihany no tompoinareo dia monjy anareo izy. Amen. Ndao hiverina am jehova ary malagasy loalika rehetra andoalika aminy de hiteny tokana izy iaino ny fibebahantsika de ampitsahatra zao reto mandringana izao enoy ny fitarainana am'izao iram-bavaka izao. Vavakytsika jesosy tompo hiverina aminao izahay ho arinay ny andriamanin-kafa andoalika aminao daholo loalika rehetra amin'ny malagasy fa firenena voafidy zao firenena izao de aparitao ny fanahanao andresy lahatra ny malagasy rehetra de hitsahatra ny fahatezeranao tsy ho lany tamingana izahay misaotra jesosy. Amen. Jesosy aza mahafoy na mahasaraka anay avelao mba ho afaka amin'ity areto mandringana ity izahay vonjeo izahay malagasy mba tsy ho lany tamingana. Amen. Niditranao no ananarana anao, niditranao no amaizana anao, tsarova fa mafy sady mangidy nafoizanao an Jehova Andriamanitra ao. Fa hoy ny tompo hoe fa raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiainao ny an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana ny tany. Fantatrai Jesosy fa manafaiana, fantatrai Jesosy fa mananatra, kanefa nene nilozy izay kasaina ataonao amin'ity tinosina. Fantatrai Jesosy fa manafaiana, fantatrai Jesosy fa mananatra, kanefa nene nilozy izay kasaina ataonao amin'ity tinosina. Raha hatokamy olona randraro
ry zanak'olona ny rahalainao, eny ny rahalainao no andraikitrao. Narainao teo ny fandaharana ny rahalainao no andraikitrao.